Koaka sy sery no aretina matetika pahazon'ny zaza vokatry ny fiovan'ny toetrandro, indrindra rehefa amin'ny andro irinina toy izao. Izay isany mampijaly ireo ankizy manomboka amin'ny enim-bolana. Antony maro araka izany no mahatonga ny firongatry ny aretina pahazon'ny zaza hoy ny mpitsabo. Miova tokoa moa zany zao ny teotandro, somary mangatsiatsika sady mandrevitra. Ary ny zaza no anisan'ny tena hiarana izay fiovana izay. Ary araka ny fahafantarantsika anazy moa zany dia ny zaza mbola marefo. Ny marefo moa zany dia ny fiarovana indrindra zany ny hery fiarovana dia antony koakoana zany hoe manahoana ny hery fiarovana zaza eo anatrehana izay fiovana toetrandro zany. Ny rivotra moa efa fantatsika fa mitondra hoe valiantsika fa hoe tena rivotra tsara ny rivotra. Fa ny zavatra itony-rivotra koa zany akoatra ny vovoka, ny inona moa zany ny eny amin'ny zava-maniry manko misy an'ireny raha mamono zava-maniry dia misy an'ireny ohatra voamanga na pollen sy karazan'ireny zany dia mitondra mikraoba ihany koa izy na virus. Marefo ny zaza izay mila fitandremana tanteraka eo amin'ny toe-pahasalamany. Ny fanomezana sakafo madio, ny fanasana tanana amin'ny rano madio sy savony, indrindra rehefa manome sakafo ny zaza, ary ny fanaovana vaksiny azy, ny vahaolana mahomby afana misoroka amin'ny aretina maro isan-karazany.